Okay, hotoizatsika amizay le fanontanina sy valiny alako tsindra zao vao tsy tadidiko tsony ary ny akanjo nanaovako sotra zany fa hotoizana androany zany le fanontanina sy valiny tiako toizana kely fotsiny ny valiny fanontaniko tamin'ny malimika sa mahalina luse kay zao novainy reny anarany mahalina luse no anarany eo amin'ny Facebook zao bon ohatrany ahoana no mety ho tindry ho fiainandry afaka 10 taona ohatrany efa nolazaiko ihany le izy tamin'ny teo fa angambany tonga dia valiko eto daholo afaka 10 taona zany aloha dia tiako ary faniriko tokoa ny ananany tranonay manokana zany hoe tsy manofa fa mividy trano zany dia efa miampy ny isan-jaza amin'izany angamba efa miampy ny isan-jaza tsy ray intsony fa mety roa na telo na telo dia efa angamba efa tratrako daholo ny ankabeazan'ny tanjona eriko amin'izao zany hoe ho tafita amin'ny resaka YouTube ho tafita amin'ny resaka YouTube hiara-iasa amin'ny compagnie maromaro izay fandriako ohatra hoe ELF na ohatra hoe Juvia ohatra hoe zay rehetra zay tsy manao cruelty free zany ny brand ny marque ny compagnie tsy te hanana compagnieko manokana satria stress amin'izany tena zavatra hafa mais bon raha ohatra moka hoe misy an'le raha ohatra ka misy ny possibilité dia hanana compagnie manokana anako fa raha fandriako dia hiara-iasa amina compagnie hafa fotsiny zany collaboration zany le izy mety amoaka boky ako amin'izany be dia be ny zavatra tiako apita amin'izao tontolo izao zany dia be dia be ny nofinofiko satria zahako poisson trondro dia manofinofo matetika fa zay angamba ny tena hoe zavatra ngeza be raha ohatra hoe amiko manokana zany okay dia inona ny vaovao na zavatra nafaly be andry farany vaovao na zavatra nafaly be ana farany drasy hoe eritreretina tsy haiko zavatra hoe ohatrany hoe nitouché ana angamba ny tiako lazaina hoe anniversaire ny mamako tamin'ny septembre dia nanao fety izy tamin'ny voalohan'ny volana octobre dia misy namako izay tsy napoziko mihitsy izy hoe hoavy fa nasaiko ry zareo dia izy ny tonga voalohany sady ry zareo rery ny tonga teo nandritra ny adiny ray dia ohatrany faly be zany aho hoe mbola tsy very le namako fa mbola namako zay angambany ankoatr'izay rina gala efa mitsangana zao efa mitsangandrery sady mandihy izy mitsangandrery dia zay koa zao vaovao mahafinaritra mahafaly anahy efa miresadresaka be mihitsy izy zao ohatrany izay angamba niny dia avy amin'ny Isabelle za mba te homanja ohatrany Michou Fanontanina io Fanontanina hono io tsy haiko tsy azoko zany le Fanontanina very Isabelle karakara mazotomo karakara tare zay angambany tsy makiazy loatra le izy fa mikarakara tare dia za koa tsy manja be akory fa misaotra dia Fanontanina avy amin'ny rosa bonjour ny masque anao sy ny gommage inona ny produit ampiasaina sy ny crème andavanandro ok raha resaka masque aloha dia tena be dia be isan-karazany masque ampiasaiko fa masque sheet masque daholo no masque ampiasaiko zany hoe tsy dia masque ahosotra loatra fa sheet masque le atao amin'ny tarehy regny karazany be dia be mihitsy ny ampiasaiko angamba ny asiako clip kely miseho hoe mampiseho anao hoe ohatrany ahoana ny karazana masque nampiasaiko sy ho ampiasaiko zany hoe miovaova foana le izy fa tsy zavatra anankiray dia ny gommage
ny gommage nampiasaiko efa hatramin'izay angamba ny roa taona zay ty nampiasaiko sa mbola elaela kokoa noho zay ty efa minisy misaina io zaty fresh skin de misy karazany betsabetsaka le izy fa ity anako ty apricot scrub apricot zany le izy zay mihitsy no ilaiko misy ohatra hoe malefadevaka kokoa fa tsy de tseno tsara le mamasipasika ato ho an'ny hoditra somary malefaka zany somary sensitive ve sa sensible somary malefaka zany fa ity zany no gommage tiako sady naturel zany izy ty zany tena itiavako anazy naturaly de tsisy sulfate izy no tsisy paraben free sy sulfate free de zay koa zany no itiavako anazy 100% natural zay zany no itiavako an'ity de ino ny produit ampiasaina sy ny crème andavanandro resaka crème andavanandro de ireto zany no asehoko anao ty voalohany ty fa firesako matetika ao amin'ny mandritra ny zako rehefa mandeha live izy ty efa hitanareo matetika fa ity garni ity zany no ampiasaiko tena tiako be mihitsy izy ty vaovao izy ty tena vaovao be fa voaka tamin'ity taona ty zany tia ho an'ny normal sy combo skin zany hoe ny hoditra normal sy hoditra mifangaro tiako izy ty satria le consistency lay produit zany rehefa apetraka amin'ny tarehy izy kely fotsiny apetraka anao de efa mety be mandeha little goes a long way ozy izy fiteny amerikana zany hoe kely fotsiny ataonao amin'ny tarehy de iny de efa afaka atao amin'ny tarehy raha manontolo de izay koa misitona le izy le hoditra de lasa ohatrany hoe sotro rano be be zany le hoditra fa tsy ny tarehako tsy hoe mivonto ny tarehako fa le hoditra ohatrany hoe rehefa kasianao le hoditra avy eo de ohatrany hoe sotro rano be be zany ianao rehefa manao an'ity fa fotsiny maharatsy an'ity garni ty tsy tsara mihitsy le izy atao ambany maquillage fa toka de raha ohatra ianao ka manana hoditra be menaka de afaka adiny-drody toka de mivoaka daholo ny menaka anao raha ohatra ianao tsy manampy amin'ny menaka mihitsy zany izy ty raha ohatra ianao ka hoe manana combo skin zany hoe hoditra mifangaro de mitovy amin'izay ihany ny santé io toka de lasa be menaka be mihitsy io raha vao tianao ataonao ambany maquillage de zay fotsiny zany hoe tsy tsara atao ambany maquillage zany ty de ny faharoa manarak'izay de izy ty cercle nisy publicité zay vao aingana de kay diso be fiteniko anazy hatramin'izay fa kay le izy Sirafel kay le izy ty Sirafel ity misy SPF 15 raha tsy diso misy SPF 15 izy ty de itiavako anazy koa misy pompe de amin'izay mety tsara mifadiovana sy ohatr'izany ity nanaovako isan'andro ity tsara anaovana na de manao maquillage ary zany hoe afaka atao ambany maquillage zany izy ty tsara indrindra satria miaro amin'ny masoandro zany le SPF 5 zay zany tena itiavako an'ity ireo zany no produit ampiasaiko ireo zany crème andavanandro ry rosa de fantaniny mahalina lu tsy haiko hoe nanina nofany le anarana ina ny nofinofindry mbola tsy tanteraka nefa tiandreo tanteraka ngamba nefa mivoavaloko am'le hoe nofinofiko rehefa afaka 10 taona fa ny ankoatran'izay ngamba ny hoe atratran'le 1000 subscriber amin'ny YouTube ngamba iny tena nofiko tena hoe akaiky indrindra ndry hoe mora tezitra non raha za am'izao tsy mora tezitra fa zako tamin'izao mbola kely zany tsy mbola kely mbola tany amin'ny mirosco tany amin'ny classe de tsy haiko 6e 7e tany noany zany hatramin'ny 3e manana toetra zay mora za zany sensible za ko hatramin'izao mbola sensible fa efa mianatra ny micontrôler ny sentiment koa zany mazava ho azy efa lehibe fa rinao rehefa adola tseto anao sy ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao de
de bon ohatr'izay ny fomba réaction anao zany de ie zako tamin'izany mora tezitra zany hoe tsy de hoe mora tezitra loatra fa mora tohana zany e zay ny tena marina mora tohana de efa eo tezitra fa efa tsy izay intsony aloha amin'izao thank God ina ny toetran'olona tsy tindry mihitsy olona arrogant arrogant zany hoe amin'ny teny français tena tsy tiako mahafinaritra ana ny olona manana mahafinaritra ana ny olona confident zany hoe ie zay confident e mahafinaritra ana ny olona ohatr'izany hoe vitany tsy haiko hoe vitany hoe confident e manana zany mahatoky tena avy filazana zany e zay tsara zay fa ny arrogant tena tsy tiako maizina mihitsy sy ny olona tsy malala fomba fa ny ohatrany hoe fangaroareo ihany le izy fa ny olona arrogant tena ohatrany hoe miseho milay be izy ny tena marina ohatrany hoe fatany daholo ny zavatra rehetrarehetra ohatr'izany e tsy haiko hoe ahoana ny filazana azy fa ohatrohatr'izay tsy tiako ny olona tsy de tsy mahay mandefy tena manefy tena tsy haiko ohatrany hoe misongadina manana tsy songady tena zany e tsy haiko milazana azy fa arrogant tsy tiako maizina mihitsy tena tsy haiko de za rehefa tsy tiako zay le fitoetran'olona de miseho be ny mitarehako mihitsy hoe tsy faly fa ny ankoatr'izay le tsy malala fomba olona tsy respect tsy manana respect zany indrindra fa hoe respect ho an'ny olona lehibe inona ny zavatra na toetra inona ny zavatra na toetra eritreretin'ny olona momba andriny efa diso tanteraka mbola fanontanina fa amin'ny olona ray ihany ty fa amin'ny mahalina aloha na malimika raha ohatra zao hita amin'ny YouTube de hoe zako besesta na hoe zako miavona satria tsy haiko nefa hitanareo le hoe mahay internet bullies de hatramin'izay zany rehefa nanomboka ohatrany hoe tsy de manao video amin'ny teny malagasy intsony ako any amin'ny vlog YouTube vlog chaîne de vlog zany de ie hoe lasa besesta be ony ako nefa tsotra kely taloha na hoe lasa miavona tsy haiko loha ina le miavona sa zany indrindra ohatra zao hoe misy sujet resan'olona nefa tsy tiako valina ohatra resaka famille zany tena marina ohatra hoe resaka famille akaiky indrindra ohatra zokiko zao ohatra manao masika amiko de zako tsy mamaly de hoe miavona ony ako nefa zany miezaka hoe tsy manina moa zany tsy te engagé am'le situation zany de hoe miavona ony inavy ny hobby na fialamboly tindry ty YouTube ty aloha tena fialamboly ny tena marina zany hoe tiako hoe hoasako le izy fa content creator zany tiako hoasako zany hoe manao video no tiako hoasako fa tsy ny YouTube irery ihany fa anisan'ny hobby ako YouTube taloha tia mihira mbola tia manao karaoke ihany fa ohatrany tsy ataoko matetika ohatrany indrem-pandeha ny telo taona sa ohatr'izay de mandiako tiako zany mahatonga anay mivady hoe mandeha mivoaka foana mandihy tsy hoe foana moa zany fa mandeha mivoaka rehefa afaka mivoaka satria tiako mandihy tsy de resaka hoe mandeha boaty loatra fa rehefa mandihy fotsiny zany de tiako zay angamba ny akabeazantsika rehetra fa Madagasikara tia an'izay daholo raha tsy diso za koa tia manao shopping ohatrany misy an'le filina ohatrany tonga de soulagé be ohatrany hoe filina tonga de faly ohatrany hoe filina manao moa zany lazanazany amin'ny teny gasy hoe milamina be c'est ça hoe maivana be misy filina misy fihetsem-po maivana be isaky ny avy mandeha metsena ako metsena resaka akanjo ny tena tiako na metsena haingon-trano fa bon metsena inona ny asandry tena tiandry raha asandry de angamba hoe fanazaiko teo ihany izy zay hoe content creator zany hoe tiako
mpanao vidéo zany no tiako ho asako mandrakizay zany hoe mpanao vidéo beauté mazava ho azy fa tsy karaza tsy hoe vidéo n'importe quoi fa vidéo beauté zany hoe zao ataoko amin'ny YouTube zao zany resaka lamody beauté zany hoe make-up sy volo de vlog ngambany de zay zany tiako zany hoe efa asako ihany izy fa tsy asa mandoa vola tsy asa andraisana karama aloha hatreto ndraindray ihany mandray karama raha manao pouvoir de inona sakalazaiko hoe manova miverina amin'ny fotoana sy de manova an'izay zavatra mitrango izay nefa ny tsy fiainana raha ohatra ka afaka contrôlena zavatra mitrango amin'ny fiainanao fa angambany hoe manidina satria raha manidina de afaka mankany Madagasikara afaka mandeha rehetrarehetra eny ako afaka manidina de mahita ny olona rehetra zay niavako zany niavako sy ny namako sy nareo manidina tapitra ho ny Fanontanina de misaotra ny mahalina lu nanontany izay Fanontanina be dia be zay fa amizay mba ampy tsara le vidéo de Fanontanina fa ngamba zay ihany Fanontanina ato zareo satria Fanontanina sasany tsy Fanontanina fa compliment le izy rehetra de isaorako be dia be nareo rehetra izay nandray anjara raha ohatra ka misy nareo zay mbola tia andray anjara amin'ny Malagasy Q&A na Malagasy Fanontanina sy valiny amin'ny manaraka de aza misalasala mametraka aminazy amin'ny commentaire ao asy fotsiny hoe Malagasy Q&A de amizay atambatro amin'ny vidéo manaraka na alefasana amin'ny Facebook alefasana amin'ny Instagram MP alefasana amin'ny resaka miafina ve zany MP ye zay tianareo rehetra tsy manina fa lazaona hoe atao amin'ny Malagasy Q&A manaraka sitrapetsaka nareo rehetra izay mijery nanaraka hatramin'ny farany hay veloma daholo dia manaraka indray de misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo zay hatramin'ny farany raha ohatra ka tianareo le izy de aza dino manome j'aime na pouce en l'air aza dino ihany koa any mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy niabone tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampina be dia be raha ataonao mahay mampoana le izy de eto ny vidéo manaraka